Dichiulu. Plus de toitures à réparer, de maisons à nettoyer, de chaudières. Ruras na vandita mivadiko. Faz awati manufumbarasi. Nano rastamina is. Fashami vida, shami sara. Simfana bataba. Dichiuluras na vandita mivadiko. Yeah. Faz awati manufumbarasi. Nano rastamina is. Fashami vida, shami sara. Simfana bataba. Nana zava zavoya. Sindekene. Zavu mi telefonea. Sivinarine. Nana zava da minazea. Sina hikuzashi. Mishi kuduma bandea. Dinga shuza fawa. Nana zava zavoya. Sindekene. Zavu mi telefonea. Sivinarine. Nama zapata minazea. Sina hikuzashi. Falando emissão já vamos já perca, viu? Falando emissão já vamos já perca, Sasha kalinge nyavyako. Sina nalunga yake. Favijana mata. Namata mnazia. Sasha kalinge nyavyako. Sina nalunga yake. Favijana mata. Namata mnazia. Nanumbuki maginaho. Nare februari. Mishingi migira. Mishingi tuwa. Mishibua. Indabata. Nanumbuki maginaho. Nare februari. Mishingi migira. Mishingi tuwa. Mishibua. Indabata. Shabanena. Tumesa. Ishi ulura kinadale. Kajamizu. Fatina uzako. Ni mate na monte. 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 Mama zava zavoya. Sinekene. Zamu mi telefonea. Sivinarine. Nana zapata minazea. Sina hikuzashi.
Mishi bulu mabande Dina suta fawab Nana zaba zango Sinekene Zangu telefone Divinari Nana zaba zango Rotombi fatonoza isona na finja noyakwa rosafu safu famiano za riva riva Budi maswang mais enginando Zawara que for a bela jam se matoca na anodiam e máximas alba se vana mudar volando colada volando Nada nos hace Se nada quando se Ramala Nothing anoma, tangila no fusa, ia chata nanda. Kala sana pude, vilna mana, tapakela chanta ninulo. Que for saflamas let's talk now I don't need bands in maxima toko Sima miskura Fana vichinata Ula mula Mangaria nos hace Ula mula Scenaria quando si la nulla Sono la Сейчас
Tirana tukutiape alanao. Niekizapati sutaminao. Zamoni hanami sitamunao. Marariza. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. Madina tuwe, Fatisara, Nagini, nothing I know is in a one. Satiani no Murakinano. Why no weather? Be here as it is. If I go, you will talk. How you think I see a song? Sarajudano no my tiny thing. I don't be sad, così fanata. I don't be sad, così fanata. Kutarano, Tirana tukutiape alano, niekizapati sutamino, Zamoni hanami sitamuno. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. Tirutia tenga twise. Samanano hafamiti. Pitana natina muleni. Pareki tenga natire. À bientôt, hein? Oui, à demain. Diener tukwa. Falmera batika, meratin, fambola. Nos consultations, contrôle les sakarasani, falmera batika. Pochatka tuku, arab, tikemenakavi. Mzawando wasabitso. Na rusina dan satria samby anao fety tikemenakava rapitso. Amin'ny fietin'ireny ka dia akory aby mbarakary ombolahy. Akory lahaly ary karakory atsika mazanga. Karaha sy tepino ny fiteny zay. Akory lahy tsara vatopoko, tsara tsambakaina, kozy topoko. Davary, hein? Androany tsika dia resaka efa mipoatratroka teo, hein? Resaka momba ny resaka toe-tsaina malagasy satria maleo monina sy manjary manahirana ilay izy satria lasa problema nasionaly ary lasa tena hoe manimba an'ilay toe-tsaina mihitsy amin'ny ankapobeny ilay zavatra mitranga. Ho ataoko ato amin'ny
Firapikiranina ilay izy na hoe ato amin'ny éditorial leo gasy ny malagasy. Hazavaiko zay rehefa avy eo, leo gasy ny malagasy. Alohan'izay nefany dia ino dizy teo alefatsika ihany ity zavatra nitranga ity hanazavazava tsika momba ny kahany indiaram-bola dia hidirantsika amin'ny lafiny ankapobeny ny zavatra rehetra. Dahoray. Tonga dia notsika avy hatrany ny vaovao ary samy mandinga tsika amin'ny zavatra mitranga. Dahoray. No azony mbola Rajaona mpandraraha sazy miatra 5 taona an-tranomaizina miampy onitra 7 tapitrisa ariary no azony mbola Rajaona mpandraraha sady mpanolotsaina manoka ny filoha teo aloha Rajaonaromampianina taorian'ny voahan'ny didim-pizarana ny alakamisy 9 Mey tany 5 sasany maraina. Sazy miantona herintaona avy kosa no azon'ireo transitaire misy 5 ny raitsy-kombakomba taminy. Nahazo fahafahana mahadio kosa ireo mpiasa ny fahadiserana na 3 natsony no adiadiana amin'ny mahavavolombelona. Tsy sambany ny sy ny eloka fampidirana entana tsokosoko tao amin'ny fahadiseranana na infraction douanière ho ny mpisolovava ny mbola Rajaona androany. Tsy nijanona teo amin'ny eloka tamin'ny abatserana io ihany nefa ny raharaha mahakasika ny mbola Rajaona hoy izy fa notengena ny fampanohavana eloka hafa. Tsy sambany, zany hoe tsy exceptionnel no misy an'izany infraction douanière zany. Infraction matérielle na infraction douanière rehefa misy na diso fotsiny ary ny fanoratanao anatin'ny déclaration dia mety ampiova an'ilay qualification an'ilay entana dia infraction douanière ny anaran'izay rehefa avy eo. Ny fitorian'ny douane zany dia infraction douanière ihany. Ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasika ny infraction douanière fotsiny. Fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanohavana infraction hafa ilay nilazaiko teo blanchiment de capitaux dia avy eo nasiana détournement de deniers publics. Na io fampisim-bola ihany koa aza dia tsy tokony nahafahana miazona ny mbola Rajaona mihoatra ny herintaona tany am-ponja ho ny mpisolovava azy. Tsy mety amin'ny izay ao ambadika izao raharaha zao ny nivoahana Andriamatoa mbola Rajaona dia nitadavana hevitra fatratra hoe tsy maintsy atao procédure criminelle satria tamin'izany fotoana izany mbola noheveriny zareo hoe criminelle ilay poursuite pour blanchiment de capitaux. Rehefa nandeha asa herinandro tapa-bolana ny famitorana zay vao fantatra hoe efa correctionnalisé, zany hoe efa navadika ady eloka tsotra ny lalàna mahakasika ny blanchiment de capitaux dia tsy mety amin'izareo satria lasa tokony procédure correctionnelle zany. Ilay herintaona ihany no fetra hitazonana. Le olona zany raha raisitsika nampidirina ponja tamin'ny 22 février 2019 amin'ny dossier io tokony nivoaka ponja. Tsy resahako le fitsarana rehefa avy eo fa tokony nivoaka ny fonja farafahatarany 22 février 2020. Le olona mbola nitazonina am-ponja mandra-pahatonga ny fitsarana tamin'ny talata. Tsara-dalàna zany, tsara-dalàna zany. Tsy nisy porofitratra ihany koa ny mahakasika io ambara fa eloka momba ny abatserana nataony mbola Rajaona io hoy Maître Eric Ravitson. Na efa nisy aza ny fitsarana azy mahakasika ny raharaha io tany Toliara dia efa noafahany fitsarana mbola Rajaona ho ny fanazavany. Na io infraction douanière resahantsika na nasaziana azy io ary. Io nge tsy misy bazy, io nge tsy misy taratasy, io nge tsy misy ninina tratra. Fa supposition hoe mety nanao infraction io olona io tamin'ity sy tamin'ity. Tsy ahivina mofa ny 13 Febroary 2024 no nosamborina mbola Rajaona ary nampidirina vonjy maika teny amin'ny fonjan-jiafa nanomboka ny 14 Febroary 2024 rehefa niakatra fampanohavana. Taoriany nanemelohan'ny PAK azy higadra 5 taona an-tranomaizina dia mbola mamita ny saziny any am-ponja hatramin'ny 14 Febroary 2024 izany ity mpanolotsaina manoka ny filoha teo aloha Rajaonaromampianina ity. Sazy miatra 5 taona an-tranomaizina miampy onitra 17 tapitrisa ariary no azony mbola Rajaona mpandraraha sady mpanolotsaina manoka ny filoha teo aloha Rajaonaromampianina. Zay
Mampazava azy tsara dia aleo averiko tsara, hoeninareo tsara le hoe tipitipitsiny satria ny vahoaka dia mora manadino. Averiko. Taorian'ny voandy mpizarana. Sazy miatra 5 taona an-tranomaizina, miampy onitra 7 tapitrisa ariary no azony Mbola Rajaona, mpandraraha sady mpampisaina manokana ny filoha teo aloha Rajaona Romampianina, taorian'ny voandy mpizarana ny alakamisy 4 Mey tamin'ny 5 sasany maraina. Sazy miantona herintaona avokoa kosa no azon'ireo transitaire misy adimy ny raitsin-kombakomba taminy. Nahazo fafana madio kosa ireo mpiasa ny fadizerana na telopolo natsony no adiadiana amin'ny mahavavolombelona. Tsy sambany sy ny eloka fampidiran'entana tsokotsoky tao amin'ny fadizerana na infraction douanière ho ny mpisolo vavany Mbola Rajaona androany. Tsy nijanona teo amin'ny eloka tamin'ny abatserana io ihany nefa ny raharaha mahakasika ny Mbola Rajaona hoy izy fa notengena ny fampanohavana eloka hafa. Tsy sambany, zany hoe tsy exceptionnel, no misy an'izany infraction douanière zany. Infraction matérielle na infraction douanière rehefa misy na diso fotsiny ary ny fanoratanao anatin'ny déclaration dia mety ampiova an'ilay qualification an'ilay entana dia infraction douanière ny anaran'izay rehefa avy eo. Ny fitorian'ny douane zany dia infraction douanière ihany. Ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasika ny infraction douanière fotsiny. Fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanohavana infraction hafa le nilazaiko teo, blanchiment de capitaux, dia avy eo nasiana détournement de deniers publics. Na io fampitsimbolo ihany koa aza dia tsy tokony nahafahana mihazona ny Mbola Rajaona mihoatra ny infraction douanière ihany. Ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasika ny infraction douanière fotsiny. Fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanohavana infraction hafa le nilazaiko teo, blanchiment de capitaux, dia avy eo nasiana détournement de deniers publics. Fanoratanao anatin'ny déclaration dia mety ampiova an'ilay qualification an'ilay entana dia infraction douanière ny anaran'izay rehefa avy eo. Ny fitorian'ny douane zany dia infraction douanière ihany. Ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasika ny infraction douanière fotsiny. Fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanohavana infraction hafa le nilazaiko teo, blanchiment de capitaux, dia avy eo nasiana détournement de deniers publics. Na io fampitsimbolo ihany koa aza dia tsy tokony nahafahana mihazona ny Mbola Rajaona mihoatra ny herintaona tany am-ponja ho ny mpisolo vava azy. Tsy mety amin'ny zay ao ambadiky zao raharaha zao ny nivoahana Andriamatoa Mbola Rajaona dia nitadavana hevitra fatratra hoe tsy maintsy atao procédure criminelle. Zay a. Tsara aloha mba hisin'le hoe ialana amin'le hoe analyse na fanadihadiana ny tongilana dia ialako tsiny no sady hifonako ihany koa ny mamerina ity tantara ity satria na inona zavatra mitranga aminao personnel dia par rapport amin'ny intérêt commun na ny hoe tombotsoan'ny daholobe dia ampirimina any am-paosinao ny tombotsoanao manokana. Satria mety ho avy ny mpomba ny indramiko le tenin'le avocat teo hoe tsy mety amin'ny olona ao ambadika izao raharaha zao. Mazava be mihitsy zany, tsy niteny izy hoe tsy mety amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy mety amin'ny olona izay ao ambadiky izao raharaha zao. Ary io olona io ihany koa efa niteny hoe raha ny tenako manokana hozy izy rehefa nanontaniana izy hoe ary ahoana momba ny rahararam-bola
Raha Roly Mercia moa notenenina tamin'izay, de naseho ny rangaranga mihitsy tamin'izay ora izay fa eo ampelantanany ny fitsarana. Ahoana hoy ianao? Ahoana hoy ny teniny? Raha ny tenako manokana ozy izy mety afaka mamela heloka ihany. Fa ny vady aman-janako ozy, na ozy izy teo na ny fianakaviana ozy, dia tsy manaiky mihitsy. Raha ny tenako ozy izy dia mamela heloka ihany. Fa raha ny fianakaviana ozy dia tsy manaiky mihitsy. Tsara ihany azavaina hoe ahoana moa zany fitsarana izany. Ny fitsarana dia toerana anankiray misy mpitsara ao, misy mpisolo vava ao, misy mpandray atsoratra ao, misy minisitra ao, misy lalàna ao, misy marijefy isan-karazany tsy maintsy arahana, kipitsipitsiny tsy maintsy arahana ao anatin'izany atao hoe fitsarana izany. Raha misy olona aty amin'ny privé miteny hoe satria ity raharaha ity de raharaham-panjakana, ny douane no mitory anga Ramboly, ny fanjakana no mitory anga Ramboly. Fa samby naheno an'izany daholo tany amin'ny salon, tany amin'ny fivoriana, tany anebakebakin'ny trano finanankanina sy ny toerana misy ny luxe tany, sy ny VIP sy ny jet set mpangalatra. Ny teny hoe ataoko mivoaka zanty io, vao mivoaka ao tsy hafa ao. Olona iray no asa miteny an'izany. Izany hoe ity olona ity zany de milaza pahibe maso fa amin'ny fianakaviany ny fitsarana. Ka rehefa tsy manaiky ny fianakaviany, zaho ozy izy mamela heloka ihany, fa ny fianakaviako tsy manaiky mihitsy. Ka rehefa tafido ao anatin'ny cible-n'ity fianakavian'ity rangahy ity zany, dia tsy afa-belona. Miala tsiny aho mba tsy hisian'ny hoe fitongolanana. Mafy ihany zany hoe nividy tômôbila ny tena. Ny tenako io zany. Ka raha manontena efa ho herintaona sy tapany 2 taona nipetrahana, niasana tany Dubai, nieritreritry ny hanambady ny zanako Lamatoa, nividianako fiara, nitondra ny rarahan'izy mivady, de mba nividy koa ho anay rehefa tonga tao amin'ny douane, mba niangaviana ny ngaram-bola hoe tarak'ela angamba vao amin'ny volako amin'ny finansa fa mba avoay, mba ahafahako mamoaka an'ireo tômôbila 4 ireto. Sady tsy navoaka ny ngaram-bola ny tômôbiliko, ny volako, no sady ny tômôbiliko anankefatra nanjavona. Vita lavanty tany am-panidinana, ary raha ohatra raha azon'le namako anankiray izay ihany fa tsy azon'ny ekipan-dralahy ny tômôbiliko anankiray, satria 4 izy roa, Maserati ray, Jaguar ray, Mercedes anankiray, ML, dia Porsche Cayenne anankiray. Amina miliara daholo tompoko, amina miliara maromaro totalin'izany. Tranga tamiko zany, expérience-ako tamin'ny rambola. Maurice Tsiavonana no nampiona tamiko taminy. Tsy navoaka ny volako amina miliara maromaro nefa vola nanako amin'ny fanjakana. Appel d'offre mihitsy ny natao tamin'izay. Ary ny tômôbiliko
dia nalefa ny lavanto soasoa, tsy hitako ny nanjavonany. Zany hoe ny teo an-tanana zany lasa ny tany fanjakana tsy azo hatramin'izao. Zany hoe raha ny tena marina zany dia tena fahavaliko ary nahitako mangidy ny fampiresahana tamin'izany raha-mbola izany sy ny zavatra nataon'izany raha-mbola tamiko izany sy ny fianakaviako. Nahitako mangidy ny fampiresahana ary ny angaviana tamin'ny diaram-bola izany satria sady tsy menatra akory izy niteny tamin'izany hoe sao de kandida rangahy tsy azo mivoaka ho ny volan-dranga, ny tomobiliko rehefa niangaviana izy tsy afaka manao an'izany Fleury sady ianao koa ne opposition de merde ianao ozy izy. Zay ny afatra avany nampita ny nga Maurice Tsavonana tamiko. Tena mangidy zany ary tena lazaiko anareo hoe tena mangidy. Mbola navita nanao veloma taminy aho hoe tsy hanody anao zao zavatra ataonao amiko zao, ataonao amin'ny fianakaviako zao, mivavaka ho anao aho. Rehefa tonga ny fotoana ary nahafantarako hoe samborina izy 3 semaines avant, mbola niantso azy aho hoe tsy manao ratsy ny ratso aho za fa heloko eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy miteny anao aho hoe andany anao mitsoaka raha-mbola fa ho samborin-dralahy ianao. Mbola zay le antsoin'Andriamanitra miteny hoe arindrin'Andriamanitra ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny ka na de efa mandomba ravarana ary ny loza dia mbola ny zesta ihany izy tsy mahavita manambotra zany reo koa satria nanantena mafy angalola raha somaharo izy satria raha ny fantatra dia nividanany jipy, nomeny jipy anankiray ngalola raha somaharo dia lasa mpinamana artificiel teo izy na hoe de manière superficielle angambany zay no tiako tenenina. Namana tamin'ny resaka politika sy ny vola teo dia nieritreritry ngiaram-bola fa naharovany ngalola ary nieritreritry koa ngiaram-bola fa hoe mety ho adininy ilay Pablo Escobar ny zavatra nataony. Mazava be zany fa raha ny tena marina dia tsy tokony izao ny editorial ataoko fa saingy izao ny zavatra nanjoa manokana tsy tombontsoa amin'ny firenena fa ny tombontsoa ny daholobe no jerena. Satria nahoana hoy ianao? Maro ny hazakazaka hoe kananao izy e, voalohany nitady kirarony ihany, maro ny andeha hiteny. Io zao dia misy olona miteny hoe maro ny transitaire victime mandram-bola. Zao e, aleo izy enina amin'ny fatiny ihany. Fa izao efa nametraka tsika eto amin'ity fandaharana ity hoe rehefa zavatra marina dia tsy maintsy tenenina. Mbola tsy hitako ny tomobiliko hatramin'izao, ny volako hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Dia izao teneniko anareo betsaka ny indro-kely ao anatin'ity afera raha-mbola ity. Na inona lazaina ny zavatra mitranga amin'ny ngiaram-bola dia valifaty
ary valifatin'ilay fo mena rano. Indramiko mihitsy satria misy dikany aho matoy ilay avoka miteny hoe tsy mety amin'ilay olona. Izy tsy niteny hoe tsy mety amin'ireo lasa aloha averiko fa sao dia sanatria re diso ka fa barakanareo menakavy eo fa manjary manahirana ihany koa rehefa miteny diso mako manahirana laso averitsika kely. Zafady tokoa. Mariage no azony mbola rajako douanière rehefa misy na diso fotsiny ary ny fanoratanao anatin'ny déclaration dia mety ampiova an'ilay qualification l'entana infraction douanière ny anaran'izay rehefa aveo. Ny fitorian'ny douane zany dia infraction douanière ihany. Ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasika ny infraction douanière fotsiny. Fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanoavana infraction hafa le nilazaiko teo blanchiment de capitaux dia aveo nasiana détournement de deniers publics. na io fampitsimbolo ihany koa aza dia tsy tokony nahafahana mihazona ny mbola rajaona mihoatra ny herintaona tany am-ponja ho ny mpisolo vava azy. Tsy mety amin'ny zay ao ambadika zao raharaha zao. Zay. Eno tsara. Tsy mety. Vava azy. Tsy mety amin'ny zay ao ambadika zao raharaha zao. Ny nivoana Andriamatoa mbola rajaona. Mazava. Tsy mety amin'ny izay. Fa izy tsy niteny hoe zareo. Na hoe ny mpitondra fanjakana. Misy dikany zany. Tena misy dikany ngeda be ary tena misy olona tena hoe izay. Olona iray no siblena ary sibla ao anatin'izany teny zany. Sao mako zay le mahatonga anahy miteny hoe fitsarana valifaty ary valifatin'ilay fomena rano. Zaho ozy izy mety mamela heloka ihany fa ny fianakaviako tsia. Tena zany tena hoe de manière exubérante publique tena izy ankolaka fa eo am-pelatanany ny fitsarana. Tsy manome tsiny ny mpitsara mihitsy aho eto. Ialako tsiny ary fonako ho an'ny victime. Tena tsy manome tsiny ny mpitsara na ny fampanoavana ny tenako eto. Ho azavaiko aminareo na dia hoe tsy dia mahay lalàna kely ary zany na hoe betsaka fa mety mba mahay kely ihany amin'ny zavatra tokony ho hazavaina. Ino tsara ty tenin'ity avocat ty. Ahafahako manapirofo hoe fitsarana na hoe mba tsy hanononana an'ilay fitsarana dia hoe procédure natao ary natao petratoko tout juste mba ahafahana hita mihitsy zany hoe le olona mibaika aty ambadika dia hita hoe olona tsy ampy fahaizana, tsy ampy solaitra fa de forcine sy fampitahorana fotsiny hoe lava be zany procédure zany fa tonga raha dia petao amin'io. Lava loatra zany. Kanikana zavatra tsy fanao eto ambonin'ny tany azy dia natao. Azavaiko aminareo araky ny teknika raha misy mpitsara manaraka ao dia hazavao hoe diso zany fanazavanao zany Fleury Rakotomalala fa tsy izany no izy dia manaiky atopoko ary miondrika mpanajana eo anatrehanareo fahalalàna. Ino ny teniny. Ho ny mpisolo vava azy. Tsy mety amin'ny zay ao ambadika zao raharaha zao.
ny nivoan'Andriamatoa mbola rajoana, dia nitadavana hevitra fatratra hoe tsy maintsy atao procédure criminelle. Zay. Averina loloha kely etsaloatra izy miteny hoe enoy a. Na io fampisim-bolo ihany koa aza dia tsy tokony nahafahana mihazona ny mbola rajaona mihoatra ny herintaona tany am-ponja ho ny mpisolo vava azy. Tsy mety amin'ny ary raha mijery ianareo amin'ny infraction douanière rehetra ny fitorian'ny douane rehetra dia mahakasitra ny infraction douanière fotsiny, fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanoavana infraction hafa. Zay. Eno tsara zay a. Teknika mako zay. Douane rehetra dia mahakasitra ny infraction douanière fotsiny, fa tamin'ity raharaha ity nitsinginina nampino ny fampanoavana infraction hafa. Ilay nilazaiko teo blanchiment de capitaux dia avy eo nasiana détournement des deniers publics. Zay. Azavako aminareo. Averiko ilay teny tery ambony hoe fitsarana na procédure natao forcing tout simplement andehanan'le hoe fanasaziana kazahoana taona maromaro mba hahafahana manatanteraka an'ilay vengeance valifatin'ilay fomena rano. Zao a 14 février 2024 no tokony hivoahany ngaram-bola zany rehefa mivoaka izy. Zany hoe raha sanatria zany ty olona ity satria efa betsabetsaka ihany ny sinina miseho amin'izao fotoana izao manomboka manaparitaka ny association eran'ny vady aman-drano ny vadiny ty rangahy ty tsy fantatra ny tanjona hoe ahoana fa de hoe miafina ambadiko ny hoe za manohana ny andro radiolona foana mifankahazo foana zay nefa rehefa dinihana ny Wendclins sy ny mouvement rehetra ty ambadika to tsy zay le izy fa lasa ohatran'ny hoe fihavanana sy fifandraisana feno fiatsaram-belatry ny azo mindralahy. Ka raha sanatria zany vototra ao anatiny zany atao hoe sehatry ny influence politique na usurpation d'influence politique sy lokolokiana amin'ny alalan'ny fampiasana ny hery politika mampitahotra mpitsara, mampitahotra ministra, mampitahotra député, mandroaka ministra, misambotra ny tanora izay manembatsembana, mikole procès ho anampanao gazety, ty fampitahorana rehetrarehetra ity ka raha sanatria zany vototra ao anatin'izay hoe cercle de l'état zay dia sanatria amin'ny 14/2024 zay efa tsy ohatrony izy raha ny heritseriny manokana fefa tafatsoaka dia na mivoaka ary raha mbola tsy havitanao vengeance aminy intsony satria efa lasa izy efa nadio ny ranon'ny tana baibay Madagasikara. Zay ny dikan'le meo maximum 14 février 2024 vao mivoaka ao. Iverenantsika le lafin'ny teknika hoe notsinginina ny infraction douanière ozy izy satria tsy azo afangaro samy hafa ny procédure raha anao ianao ny infraction douanière, samy hafa ny procédure ny blanchiment des capitaux, samy hafa ny procédure ny ino izy teo détournement de deniers publics, procédure telo samy hafa reo
infraction douanière natao voalohany dia nitsinginina hoy inga avocat eto, nitsinginina blanchiment des capitaux sy détournement de deniers publics. Kasika ny infraction douanière fotsiny fa tamin'ity raharaha ty nitsinginina nampino ny fampanoavana infraction hafa le nilazaiko teo blanchiment de capitaux dia avy eo nasiana détournement de deniers publics. Raha araky ny procédure tout simplement hoe teknika fotsiny na le izy tany voalohany tonga dia efa niaraka daholo teo fa tsy hoe eny am-pandehanana eny no miampy tovanana ohatrany hoe Renault 16 ny vidinao dia ny an-dalana eny le izy tovanana lasa Renault 19 marsarera mandeha makany aloha ny vitesy amin'le Renault 19 ohatra mety mivadika aty aoriana dia ahoana zany io tomobile io mandroso sa miempotra? Misy vice de fond zany sady misy vice de procédure fa dia zao forcena fotsiny hoe ampinany io rangahy viorikihana tsy mametsy ny mpitsara eto na ny ino izy teo na ny procureur ny parti public zany non misy tanana hita maso fa tsy mahay visible akory mibaiko mafy sy manindry ao anatin'izao zavatra eo. Io zany no hitana hoe ary mipetraka amin'ny fanontaniana, mipetraka mihitsy amin'ny fanontaniana hoe satria araky ny fahenoana azy dia efa tany tsy afaha no nokasaina ary nisy nikasa hamono Andriamatoa Rambola Rajoelina. Izay no namindrana zaingana narefa tany Mieritseatosika. Ary fantatra ny olona nieritreritra ny famonoana io mba hisian'ny korotana amin'ny alalan'ny fahatezeran'ny olona hoe mba tsy rariny kosa zany ity efa nisy any Charles lieutenant colonel na i colonel ity indray Rambola. Dia fantatrareo ny tohany fa mety horotaka be zany satria aza adino fa Rambola anie rehefa nandeha ny fifidianana dia tsy nanohana ny Gahier Rajaonarimampianina izy fa nanohana any Ravalomanana. Valy fatiny ilay folo Menarana raha hazavaina tsotsotra tsiditra amin'ny teknika lalina be mihoatra an'izay tsika. Izany hoe raha ohatra hoe takany manao an'izao tsika menakavy hoe nitoriana ilay tovolahy nisamborona fa nanao viol zazavavy. Dia rehefa tonga tao amin'ny fitsarana nandeha ny procédure viol ny procédure dia voapirofo zao fa tsisy taratasy le infraction douanière zay lazainy teo, tsisy bazo izy, tsisy pirofo. Jerena koa ty vehivavy natao viol tsisy pirofo, tsisy trasina violence akory ny fitaovam-pananahana, tsisy trasina sperme akory sanatria dia tsy maintsy nitedavana zavatra hampameloka anazy ilay tovolahy satria mety hoe zanaka mpanohatra. Dia nilazaina ihany koa fa nangalatra vola tao amin'ilay mpivarotra ao ambany misy an'ilay trano hipetrahan'ilay zazavavy izay tsisy ifandraisany amin'ilay viol. Takan'izay ty zavatra ty. Hafa ny infraction douanière, hafa ny détournement de deniers publics
blanchiment des capitaux. Na izany na tsy zany. Mialatry nefa tsy fantatro ny lalàna gasy, ny lalàna malagasy. Fa raha ny tena marina dia ny fitazomana vonjimaiky na hoe ND dia tsy azo atao mihitsy ny mitazon'olona mihoatra ny sazy izay mety azo azy rehefa vita ny fitsarana. Zany hoe ny tian'ny avocat teneny eto zany hoe na ity de ireo heritaona. Andao atambatra zany de hoe telo taona 2019, 20, 21, 22 vita kosa ny telo taona. Fa tokony hivoaka tamin'ny 22 février 2022 zany rahambola. Fa saingy izao tsy mety amin'ny Ngapa Bleu Escobar ny voahany dia créena ireto blanchiment des capitaux sy ny détournement des deniers publics ireto. Ary jereo tsara maromaro izay olona manembatrembana amin'ny resaka concurrence amin'ny afera ka sanatria ianao manitaka amin'ny plakibandin'ity olona ity dia ny tsy afahany efaranao porte blanchiment des capitaux. Tsy indray mandeha ozy izy nga douanier, nga avocat no misy ny infraction douanière. Eo ny erreur en écriture, eo ihany koa ny fausse en écriture. Ary amin'izao fotoana izao tsisy tsy mahalala na iray aza fa misy conteneur maromaro indrindrindrindra fa ho an'ireny mpanao whisky ireny, indrindrindrindra fa ho an'ny transitaire izay lasa rahambola de nisy rahambola vaovao. Fantatritsika tsara hoe izy zany olona zany no tompona andraikitra amin'izao fotoana izao ary matavy faran'izay matavy ka maninona no malalaka sy mikodana fotsiny zany zavatra satria izy no tompon'ny tanàna. Ary izy tenany mihitsy nefa miteny an'izany ny fianakaviako izy tsy manaiky fa inona moa ny idiran'ny fianakavianao amin'ny raharaham-pitsarana, aferan'ny fitsarana. Raha ny te hiteny aminay ve ianao hoe anao ny fitsarana? Ka mampagaga ve raha ohatra zany Fleury Rakotomalaly zany tsy convoqué, tsy notifié, tsinona fa any amin'ny gazety nahitany hoe ay migadra 5 ans ferme hono la Fleury Rakotomalaly any amin'ny gazety? Mba nisy avocat-ko ve tao anatin'izany procès zany? Aiza ny convocation-ko tamin'izany? Ohatrany tsy hitako an. Valifatin'ilay fomena rano. Tsy iray ihany, tsy raha mbola irery no tratran'izany tompoko. Ao Roly, ao Berija, maromaro izy niany. Ao Retanora, maromaro izy niany vao hosipotaka hoe nanao volamena. Ao re sasany ny manao détournement ka raha vao akamana détournement des deniers publics, fantatra hoe iza no namoaka an'io tao Antamimoro satria akaman'ny Lery. Tady daholo ny migadra ary le DG toa tsy hita, toa tsy ato intsony le DG an. Akamany valifatin'ilay fomena rano. Araky ny teniko tamin'ny rahambola rehefa niala tao Madagasikara ka nandeha hoe aleoko mandeha
ody any frantsa aho. Zao anteneniko anao. Mafy nareo raha tafadrano amin'ny pouvoir eo. Dia zao koa ny zavatra teneniko ho an'ity tovolahy ity, tsefatsefako ity. Toy izy le roa fa mety ho tafakatra hatrany an-danitra ny hazo maniry raha tsy faka amin'ity indray mitoraka ity. Ho manko ny taolo, raha ny hazo maniry ozy no nitoy, tafakatra hatrany an-danitra. Fa zany indray zany dia maniry mihitsy ho an-drangah hoe engany hitoy foana le hazo maniry ny-drangah dia tafakatra any an-danitra. Dia amizay rangahy tena tafa sady an-drangah rery Madagasikara amin'izay fotoana izay. Andefa hira iray tsika dia resaka ny ankiray indray. Sady surprise izy no ataoko fanomezana ho fiarabananao. Androany natratra ny tsingerin-taona nahaterahana dia mbaritsy indrindra oela velona, oela fanapahana. Dia izy aho hoe ao anatin'ny tononkiro ity no noratra azy raha teo. Avalaiso ampitiavana. Tsy hay to hay ary sanandro manana hitanao fiadanana ilokida mizava misy kanefa tsy maintsy hatrehizany indrisy izay rehetra misy dera mandinga ny tranga itreljereo hamireo ki malahelo manontany tenao hoe inona no atao fampaherezana nondeha atoroko anao ataovy ambony atra ny eritsainao ninona mety seho sy ho resy anao Yahweh Saurejizao Benatao Asuanao Ramahatoki Asianao Surusitrao Avelao Wena Ulamizao
mandroso ny andro tsy hay tohay ady isan'andro no manoloana hitanao fiadanana. Ya, mipetraka zany ny fanontaniana hoe dia Fleury inona moa no tombotsoan'ny daholoben'izany? Mazava. Tsy ny tenako ny teny hoe ny fianakaviako dia tsy manaiky. Tsy ny tenako ny te hanazava hoe eo am-pelatanako, eo am-pelatanan'ny fianakaviako ny fitsarana. Zany hoe olona iray zay tsy ao anatin'ny fitondrana fanjakan'akory fa entre guillemets hoe naman'ny filoham-pirenena no manjakazaka ary miseho ho tompon'ity zavatra rehetra ity. Mandeha ny kiraboka anazy, mandeha ny vanika anazy, tsisy zay tsy menomenona ny ledsi, ny asa gauche, ny asa droite anazy. Hatramin'ny contrôle-ny entana, contrôle-n'ireto malagasy andeha hivoaka ny velany eny Ivato anazy. Tsara mba manazava kely ny fitondram-panjakana hoe natao inona moa zany ilay 100 milliards ariary. 100 milliards ariary tompoko nalefa nakany amin'ny Madarella tamin'ny andron'ny Andriamatoa Tinoka Roberto, izay noterena fotsiny ary isaky minitra dia manindry ny premier ministre hoe ahoana mbola tsy nalefa-ndrakay ihany ilay virement ny Madarella. Isan'andro. Oui, 100 milliards ariary tompoko, mampagaga. Inona ny tombotsoan'ny daholobe amin'izany? Izay mifandrairay ka mifanipaka ara-barotra, mifanipaka ara-kevitra, ary indrindrindrindra ka fa manindritrindry ny tombotsoan'ny tiranamany ity dia na ny Tamora, na ny Tsiafa, na redressement fiscal, na enquête no mahazo ny olona sendra tafiditra ao anatin'ny cible ny tirangady. Menomenona, tapaka finanana à gauche, à droite. Lasa fimenonana général ilay izy avy amina olona anankiray. Na IST, azafadoko, marina ny tenin'Ingao Olivier Soloa Farivelo. Ka anka na dia zavatra tsy azo atao azy dia lasa azo atao. Satria olona tsy nianatra, tsy mahafantatra an'izany akory hoe procédure tsy mety zany. Fa rehefa lemokon-dohan'izay no miteny hoe ataovy io e. Dia nampy tsara, vous avez même votre tête sur vos épaules, dia lasa manaonao foana. Satria inona ny antony? Mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny cible an'ity tovolahy ity. Tsy ho tafiditra ao anatin'ny cible an'ity fianakaviana ity hoe miala ianao ary affecté.
ny farafangana ohatra, na hoe retraité d'office, dia aleo mandefitra eo anatrehan'ny rariny, satria mety miaraka amin'ny mozika tsy ampoizina ny tsy fanatanterahana mibaiko n'ity olona ity. Izany hoe na ny mpanatanteraka voabaiko, na ny aran'ny sazy tsy maharaka marodrefy, na ny vahoaka misetra na hoe miaina ao anatin'ny firenena dia samy victime daholo, satria ingarainy izy ny tompon'ny fandehan-draharaha, ary eo no manontany ny olona, ary zay no mahatonga an'izy hoe tombotsoany daholo be. Todika any amin'ny filoham-pirenena amin'ny mason'ny malagasy hoe Andriamatoa filoha, ianao marina ve no filoham-pirenena sa ilay rangahy? Satria ny zavatra mitranga toy ilay rangahy no manjakazaka eran'ny tanàna, ary ianao tsy hahenoina fitenenana. Averiko mitodika any amin'ny filoham-pirenena ny mason'ny maro, eny fa na dia ireto mpitsara ary hiaran'ny fampitahorana, hiaran'ny tsindry hoe ity rangahy ity ve no tena filoham-pirenena sa ianao? Ary misy zavatra ataon'ity rangahy ity izay fantapoko fanta-pirenena fa tsy andrenesam-peo ianao Andriamatoa filoha. Izy ny tena filoham-pirenena, miandraikitra marina ny vahoaka, miandraikitra marina ny firenena, miandraikitra marina ny fitsarana. Ianao sa ity fianakaviana ity? Petraka ataoko izay fanontaniana izay ary mila valina. Dahora. Zao anao sasy-teny kely aloha. Petraka ihany koa ny fanontaniana hoe sa anareo misaotra anao Paul Olivier miara-misaika ao anatin'ny zavatra na manjary, indrindra tsy manjary, satria izay ny maro hitan'ny vahoaka, hitan'ny opinion ataon'ity rangahy ity. Miara-misaika ve nareo? Tsy mino aho fa tsy ho ela ary ho avy ny fotoana tsy maintsy hanazava an'izany ianao, ary voatery ianao hanazava an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina, satria tsy zakan'ny vahoaka intsony, ary tena manohana ny fon'ny vahoaka mafy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Izy moa no mahita raha fomba ihany koa mety hoe éliminenanao indirectement Andriamatoa Andry Rajoelina ka tsy hitiavan'ny vahoaka anao. Mangala fisaina anao ary dinio sao dia efa mipoaka ny zavatra, izay vao tonga saina ianao tompoko. Hiditra amin'ity leo gasy ny malagasy. Inona koa izany hoy nareo? Leo gasy ny malagasy. Zao zavatra tena hoe fanontaniana, tsy hoe fanontaniana fa zavatra miseho, ary tena mampagaga
Tena mampagaga. Ny malagasy na hoe ny gasy, aleo atao mihitsy ny gasy satria samy hafa ny gasy sy ny malagasy. Ny malagasy dia vahoaka manana fahendrena, manaja ny hafa, manaja ny fomba sy ny toetran'ny hafa, manaja vahiny, tia fandrosoana ihany koa. Ny gasy indray dia ireto le manana toe-tsaina tsy fantatra hoe avaiza na hoe avaiza fa manana toe-tsaina lomorina ary tena maharikoriko, mahatezitra na mijery azy aho satria matetika izy ireny de tena farany ratsy tarehy ary ratsy toetra ihany koa. Raha mijery zany ianao an'izany hoe zanora amam-bazary zany de sady ratsy tarehy. Le mec il a aucune classe. Fa de ratsy loko. Fantany tsara fa hoe ny fanaovan-gazety de izao misy fetrany, tsy azo atao io. Typiquement gasy fa tsy malagasy ireny olona ireny. Misy koa ohatra ianao anankiray hafa de anjaranao ny mandinika fa efa mba tonga amin'ny fotoana ifampitenenana sy ifampilazana hoe aok'izay ilay toe-tsaina gasy. Raha misy malagasy vonona hanampy ny malagasy dia zavatra telo farafahakeliny mahazo an'io olona io. Miseho milay miaraka am'le be geste. Faharoa, vola avay izy io fa mety vola nangalariny e. Fahatelo, izao ne ny asan'iny e, i anona n'iny e, makorelina n'iny e, na izao iny e, na koksa zao iny na. Victime zany ramatoa Hoerahoera, tsy maintsy mandeha be geste, maro ny victime zany. Ary ny zavatra tena halany gasy de misy olona masamijoro manampy ny malahelo sy ny ory. Halany gasy ny olona tafita ary miezaka manatanteraka an'izany atao hoe valo-babena. Seho milay e, jereo ny volamena anaovany e, jereo ny anany e, jereo ny zao. Toe-tsaina mainty lanilany, toe-tsaina lomorina, toe-tsaina be famaliana, toe-tsaina mainty angatra. Fa ndray kosa nefany
Reto le karazana basina ry fito. Tsy ambony tsy ambany ohatran'ny lohalika alika. Misy zany. Tsy afenina tokoa aloha fa misy le miseho milay. Tsy ambony tsy ambany ohatran'ny basina ry fito. Fantatry ny olona taiza ny engy ty rangahy ty, de ahoana ty, de aiza ty. Le saina gasy tsy mitovy amin'le fotom-pisainana malagasy. Ny toe-tsaina malagasy, ny fotom-pisainana malagasy de tena feno fahendrena. Ny gasy tonga eto amin'ity fandaharana ity. Bezesy opa reny, tsy opa zao, tsy opa intsony. Rehefa raikitra ny hoe ndao mba hitady hevitra ho an'ny firenena, tsisy hita izy menakavy na ny manopa na ny manevakeva ao anatin'ny zavatra rehetra. Aza maika ianao Paul Olivier sy Loforvelo, nanomboka tamin'ny taona 2000 mihitsy netombohana toe-tsaina gasy io. Raha vao manamanana ka misongadina ka tsy misy lelalelaka any Atsimondrano dia tapaka ny tongony tsy maintsy faranana ny momba azy. Anisan'ny victime an'izany ny tenanay. Anisany. Fa tsy androany tsy resaka an'izany tsika androany Paul Olivier fa ilay toe-tsaina gasy de tsy mamela ny hafa hisongadina. Ino ny opa reno a, opa, fandrotoana, fanaratsiana, hitan'ny fianakaviana. Fianakaviako zao moa de efa niteny hoe fa inona ny mahatonga anareo manao an'io e? Io koa ny anompan'ny olona anareo isan'andro eo. Hajanony ihany io. Rehefa sarotra ampiana ny gasy de hajanony ihany. Aleo hihinany fatiny ihany. Zay mihitsy le fitenenana. Aty misy tokantrano maromaro. Tafita. Dokotera, auditeur any amin'ny Pricewaterhouse, any amin'ny Big Five, pharmacienne, professeur eny amin'ny université Sorbonne, amin'ny grandes écoles. Fa vao hoe resaka gasy. Tonga de miifika mihitsy. Tsy mamely ny fihaonana malagasy isan-taona. Fa raha ny tena marina tsy misy an'le saina gasy. De amin'arivony maromaro ny tokony malagasy tonga amin'ireny zavatra ireny. Fa ny toe-tsaina gasy dia mifampijery, de mifampifosa, de mifampilanjalanja, de mifanaratsy. Ka na ny fiakanjon'ny sasany ary de kritiken'ny sasany, ny fanaovan'ny sasany zao de lasa zany le fiainana gasy. Normal. Ranin'andro. Ary iny sisa no te hafana. Nanomboka tamin'ny taona 2000 no nitondra ao Madagasikara. Normal raha mahantritsika menakavy amin'izao fotoana izao satria ny toe-tsain'ny gasy mihitsy no mahantra. Fanontaniana mipetraka de zao. Maro anisa ve reo gasy reo noho ireto atao hoe malagasy. Maro anisa tompoko ireo gasy reo
Ary ireo no tena aktifa amin'ny Facebook, amin'ny réseaux sociaux, fa ny malagasy dia aleo no manaja tena, mipetraka, tsy mifandray ray mba tsy ho voaloto, ary manaja, ary raha voaraikitra ny akamely sy ny adevitra tsy mandeha amin'izay dia miala moramora manaja tena mipetraka any an-trano. Maro anisa ireto gasy ireto eny amin'ny sehatry ny réseaux sociaux eny. Mandeha ho any an-tanindrazana hoy ilay oboy. Zava-doza. Ena mahita ny tarehany lahy rehetra mahita voanjo. Andriamanitra ianao. Tsy mbo mifaly hoe misy malagasy anankiray star international la tonga aty Madagasikara. Voninahitra ho an'ny tena. Tena marina. Mafy an'iny nahazo anao boy. Tsy amilay. Jereo ny patalohan'ny lahy, jereo zao. Rendrika. Manahirana. Aza miteny mihitsy hoe manahirana isika malagasy. Tsy ny malagasy tompoko izany fa ny gasy. Avao mihitsy ny hoe malagasy sy ny gasy. Sagasy to. Ary ireo ny tena mpanapotika. Ohatra faharoa, ny Ajo Andriananarivelo. Tena gasy toe-tsaina. Gasy toe-tsaina. Jereo tsara anie. Ilatsaka hofidiana iny. Ary tsy hamenatra azy ny Anaratsy ny Andry Rajoelina. Izay efa nataony rahateo. Mbola misy koa ao anatin'ny gouvernement eo. Ilatsaka. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina dia misy olona tena gasy toe-tsaina. Tsy mamenatra azy miaraka mihinana vary amin'anana sy bolety. Ary milaza fa olona tsotra ireo mpivady ireo. Fa tsy maina akory ny ravina ny ranon'anana. Efa iny izy ery akaiky ny 900 taona ery. Ary fady azy na miantso amin'ny tsy fantako moa na mifampiantso aloha zareo na tsy fantako. Nicole izany. Avokaty. Maro ny gasy toe-tsaina. Ny gasy ao Madagasikara. Indrindra. Taka ny tony raha atao hoe Pablo Escobar itony. Dia mahakivy ny teny zareo. Ny tena manampy indray no hakiviana. Mba te hanao zavatra fa dia malala ilay daholo dia malahelo sady gaga ny tena. Tsy vita nefa vitsy dia mbola misy mitokatokana hianatra aty. Mitokatokana ny mianatra aty satria tsy te hiditra ao anatin'ile toe-tsaina gasy le izy Andriamatoa Galio. Ny tenako manokana tena lazaiko anao mba ela ihany izay nipetrahana taty an-dafy izay sy mivezivezena teo. Fa nanomboka ny taona 17 no tena nifandraisako tamin'ny malagasy. Fa talohan'izay tena nieviteko mihitsy ny hoe hifandray amin'ny gasy taty an-dafy. Nieviteko mihitsy. Fa ny zavatra mahafinaritra kosa nefany na izany na tsy izany dia izao. Raha hiresaka ny aty an-dafy fotsiny izany efa maromaro
ireo malagasy niova toe-tsaina ary manaraka le firafitry ny fiainana moderna aty andafy. Rehefa sarotra ampiana ilay gasy, ao misy miteny hoe mety aminareo any an-dafy any zany fa tsy mety aminay e. Olona mety amin'olona ve de tsy mety aminao? Tsara amin'olona ve de tsy tsara aminao? Fa inona no andrakanesanao any am-pianarana raha izany? Fianarana anie fianarana vazaha io fa tsy ny gasy anie namorona ny formule matematika ireny e. Azafady mety aminareo any an-dafy any zany fa tsy mety aminay. Zany hoe izy zany de tsy voatra mihitsy fa ao anatin'ny toe-tsaina no moronao. Andeha hanao zavatra ianao, andeha hanampy azy ianao. Tena lazaiko anareo eny amin'ny sehatry ny fiangonana de misy mihitsy mahasamy miteny hoe reny tsisy alantsika an'ireny fa ny volan'ireny ihany no ilantsika an'ireny. De heninao le izy avy eo. De mpitandrina ny teny an'izany zao olon-dehibe zany. Olon-dehibe zany raha mihaino an'izao teniko izao tonga de manongo tena hoe hoay fantatry lirila izy. Satria ny tena zany manao adidy. Amin'ny maha-malagasy ny tena sy hoe mpino. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fanampiana ny ory. De mandalo amin'ny sehatry ny fiangonana sy ny fivavahana. De ao anaty fivoriana ity mpitandrina olon-dehibe no miteny amin'ireto namany sy ireto sireur de pompe miaraka aminy ao hoe reny anie tsisy ilantsika an'ireny fa ny volany ihany no ilaitsika. Pirô-Ravalomanana reo olona reo. Izany hoe nanomboka tany amin'ny taona 2000 tanoany ny tena nivoahana zany atao hoe saina gasy. Be fialonana, ory avamanana. Ndao anie enotsika ny tenin'Ingahy. Iza moa diso teo anisy ety raha tsy diso aho fa de ho gaga nareo ary samonjina eny daholo nareo fa za aloha de tena d'accord tanteraka amin'ny tenin'raha namana ity satria isaky ny mankany ianao isika manao zavatra de blessé foana. Ianao tena tsisy antony akory anie. Tokony ilalaovan'Ingahy kapiteny. Ingahy anisy ao anatin'izany barea zany tsisy antony. Ny vola misy, ny fiainan'izy miadana aty an-dafy, inona nandeha olona ny olona ohatranay izao anie malagasy marary saina e. Ny olona ohatran'ireo anisy ireny anie malagasy marary saina e. Andeha hitady fahoriana fotsiny, andeha hitady opa fotsiny. Andeha hampiakatra an'ilay voninahitry Madagasikara ianao, andeha hampiakatra zavatra firenena norme ianao, andeha hampiakatra ny zavatra hoe mba ohatran'ny olona rehetra. Ianao indray ny voaopa. Ianao indray mahazo ny fitenenana hoe piso lokoloky, ianao indray mahazo fitenenana hoe escroc satria ianao milaza ny tsy mety ataon'ny à gauche, ataon'ny à droite. Mety amin'ilay gasy dia manompo mpangalatra. Miteny ianao eto n'izao, miteny ianao ato izao. Hitapoko ara-pirenena, hitapoko hitam-pirenena izao fa tsy mbola nisy. Veriko tsara, tsy mbola nisy mpitondra ka tsy tao anatin'ny fitondrana no anisan'ny tena nampanankarena azy raha tao Madagasikara. Alao azavy izay resaka izay. Ary ireny olona ireny ny tompon'ny gasy. Fa rehefa tsy mampety ny harenany de tsy rarahany tondrany vatapaty mihitsy. Fa ny olona mandaka azy, ny olona manandevo azy, ny olona mangalatra aminy ampabe maso zao
Reny ny tompony. Maro anisy ave reo gasy reo noho ny malagasy, maro anisy reo tompoko. Maro anisy reo. Madagasikara ny tenako appel à lycée. Tsy namokory fa ilaza zavatra kely, tsy haiko na zavatra kely na zavatra lehibe. Fa efa ela ihany zany no tokony ilaza an'ity zavatra ity. Fa anisan'ny équipe nationale farany indray moa zany tamin'ity lista farany ity dia tiako hazavana aminareo fotsiny ny zavatra noteneniko. Efa ela ihany za koa nifandinika niaraka tamin'ny famiako depuis fa androany za dia tapa-kevitra hiteny anazy. Efa ela ihany aozy izy zany hoe ity zavatra ity zany dia nisy fototra mivoatra teny an-dalana teny. Ary tena ampamatorana no angalany an'ilay fanapahan-kevitra. Satria tsy afenina fa marary ny fianakaviana. Ny anay izany moa dia miantso mihitsy dada, voaka rery anaka. Tandrina moa ny dadan'ny mamako, ny dadan'ny vadiko. Io koa ve re anaka janony ihany io fa io nanompany olona anao eo. Mba marary ihany ne fony dady e. Azao ne marary ne izay sineny maheno an'ireny. Zao raha ny amiko manokana efa vocation ty ary tsy voandroana no miteny tsy mety na tany am-pianarana ary za masa mamaly mpampianatra na ho voaroaka ary soran'Andriamanitra fa mba tsy voaroaka tamin'izany. Inona ny mesazy madame Razafindrabony Josiana Clérety? Misaotra betsaka amin'ny fandarana, mahafantatra, faly mahafantatra, ahaizana mahafantatra vaovao. Zany hoe zavatra efa ela zany no nandiniany nga anisehan'ity zavatra ity. Ndao tohizatsika. Efa miresaka tamin'ny famiako moa zany dia efa tapa-kevitra daholo ny anganiny sy ny ankilany. Misy match moa tsika contre Angola, contre Ghana sy Angola. Match important be amintsika io zavatra io ka tsy haiko hoe efa hitanareo fa za depuis an'izaho tonga tato dia matetika blessé foana. Tena hoe blessé isakin'izay mandeha miverina, mahazo foana dia avy eo miverina blessé isakin'izay mandeha tsy haiko. Aty tena mafy. Isaky ny mandeha dia blessé foana, isaky ny mandeha dia blessé foana. Mafy ny ao amin'ny vestiaire ao. Vao mianana kely dia ta, vao mianana kely dia ta. Mais bon, moi je crois en Dieu. Andriamanitra daholo mandamina ny zavatra rehetra. Bon, bref, ny zavatra tiako tenena moa zany tsy haiko na tadidinareo antsika nanao amin'ny qualification ny CAN iny, ilay tsika ilay tsy tafiakatra farany teo, match anankiroa nataoko naharesy tsika ilay match anankiroa, dia ilay 4 match amin'izay tsy nanao dia avy eo tsika moa iny iarahantsika mihitsy fa tsy tafiakatra tsika avy eo. Tamin'izay miteny hoe nono avy amin'ny appel à lycée tsy tonga nampatonga tsy an'iny farateo iny dia 100% tsika fa tsy maintsy nanao CAN, iny ny pli amin'ny Madagasikara, iny ny pli amin'ny Barea zao mahazo point be. Bon, tsika moa zany tsy tafiakatra iny. Dommage. Dia nisy amin'izay ny qualification en Coupe du Monde. Dia nisan'ilay qualification en Coupe du Monde io moa zany za efa 3 mois tsy nisy club, tsy nitsomo fa manao entraînement individuel. Donc midika be zany fa rehefa manao match anankiray ianao avy eo après 3 mois, zay mpanao baolina rehetrarehetra na mpanazatra na inona malala fa tsy eo en forme tsy hamiratra eo na oviana ianao. Za efa anisany miteny hoe non, j'ai pas joué, za tsy nanao mandritra ny 3 mois, mety aminahy koa za tsy mandeha. Azo tokony andraikitra tsara. Raisina tsara, azo tokony andraikitra hazavana tsara. Fa hoe non, anao kapiteny mila tonga anao. Fa tsy fantatra na hoe anao na tsy anao. Ok, ho avy zany za. Dia iny moa zany nanao an'iny match iny, ilay 2 match nataontsika iny
dia resy moa tsika ilay Doberman dia zananao. Dia raha tsika mahita ny ino moa izy teo, raha tsika mahita ny vokatra tambony terrain fa za tsy 100% tsy nisy rythme. Après ny match iny moa zany kihana am'izay moa zany nahazo tao efa amin'ny fomba baolina izy tsy maintsy misy kihana avao. Efa antitra tsisy ilaina an'iny zao hoe inona aloha hijanona any am'izay reny daday reny. Donc za mijery fotsiny tam'izany, za mijery le commentaire moa zany tena sady meme ihany no sady marary kely ihany. Avelao any am'izay iny fa iny be zesta loatra hoe tsisy ilaina an'iny fa tsy haiko amintsika malagasy hoe inona le atao hoe zesta. Zay aloha no tena tsy azoko voalohany. Rehefa mba tafitafita kely le olona dia atao hoe be zesta. Tsy haiko hoe inona ny dikan'izay hoe zesta zany aminareo. Eo manko le izy. Misy olona zany tena te hanampy dia tena te hanampy. Malagasy io zany. Fa maheno an'le expérience an'le olona avany. Dia kivy. Fa misy mbola mandeha mitonantonana zany hoe lasa. Verina avany ranomasina. Voalohany indrindra aloha mahita an'le malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana. Marary fo. Ary tena makarary ny fondrareo mihitsy le hoe manampy, miezaky ny manampy dia voaopa nefany ato ambadika. Tena lazaiko anareo nefa raha makany Madagasikara ianao tena hoe vakansa zany e. Tsy de vakansa hoe ahoana anie nandehanana any e. Indrindra fa ny hoe ny olona mipetraka ao an-drenivohitra. Tonga any ianao haka vakansa ririnina ihany ny andro mangatsiaka. Tsy afaka mivoaka. Raha mivoaka ianao harivariva matahotra ny insécurité. Makany amin'ny province ianao mbola vola ihany koa naloha amin'izany. Ny frein-ny avion fa mahatratra 1000 mahery. Nefa ianao raha ohatra makany Floride, makany San Francisco, Californie, Los Angeles zany tiako tenenina. Même pas 800 €. Mbola manana 200 € anao anaovana apéro. Mandritra ny séjour ho anana couple. Efa apéro tsy hita nono zany. Misy hôtel ny $60 dia efa mijajika tsara. Zany hoe pour 10 jours zany couple $600, $1400 zany, €1400, mijajika tsara. Non, 1600 plus 800 zany 2400. 2400 makany Madagasikara ianao mbola vao frais anareo mivady. Fianakaviana tonga isan-ketekety. Sakafon'olona 20-10. Ary raha vao manao sakafo maivamaivana eo ianao, ambanimbany eo dia ozy mafiady kay. Mba anara mipetraka any an-tafo nefa mafiady. Aka normal livreur anie asan'ireny any an-tafo e. Zany le toe-tsaina gasy. Ka tena nanapa-kevitra nga nisy efa hoe rehefa izany kosa rangahy no mahazo ahy. Rehefa izany kosa no mahazo ahy, fianakaviako ary tafiditra ao anatin'ilay afera, voaopa, be zesta sy ny karazany dia aleoko mijanona. Rehetra atao tena nanao tsika e, nanao borakoraka tany Madagasikara sy mpanazatra sy ny olona fantapatako ao amin'ny confédération dia tapa-kevitra za androany fa hijanona tsy hanao amin'ny bary intsony en tant que joueur. Ny anton'izay dia fa hitanareo ihany fa
Midorina araka ny efa tenenareo hoe efa antitra reny zao. Ok, c'est pas grave. Fa hitanareo le fanapahan-kevitra zany tsy fanapahan-kevitra teknika mihitsy fa avy amina humeur, avy amin'le fianakaviany touché ao anatin'le izy hoe dada inona andrarahinao an'izany fiainatsika ty jerena izahay jerena fa sarotra ampinindreo. Sarotra ampino. Avelao hoany zany Madagasikara any. Lasa le Madagasikara ny hoe avelao hoany nefa ianao malagasy ianao. Marina fa sûrement manana taratasy mahavazaha azy de anisy fa le maha-malagasy tompoko manao appel foana io firenena io tanàna io hoe malagasy ianao de misoto manao mafy io anao andray adidy andray andraikitra ao anatin'le firenena satria betsaka ny adidy tsy maintsy atao ao anatin'io fa ianao indray nefa tonga any namanao aty alavitra aty ary ianao de aty ihany koa nefa misy olona tsy hanintsy aninona akory izy gasy tsy hanintsy aninona akory izy fa ambadiky io écran io izy eo ambonin'le clavier izy manoratra hoe ary mba inona moa no nataonao vitanao tany Madagasikara efa tsy fantany fa izao fandraisana anjara am'izao fandaharana zao efa zavatra ngeda be. Misy olona tonga de voaresaka hoe gasy tonga de non miala tsiny. Notre parti d'élection législative. Oui, be dia be ny misy malagasy anankiroa fantako milatsaka amin'ny législative zaho aloha tsy de hanao promotion zay loatra fa manahirana manjary mitongilana misy malagasy amin'ny En Marche de misy amin'ny malagasy amin'ny Union de droite de aleoko mihitsy tsy miteny satria za En Marche aloha logiquement sy mitena izy nefa ny Sonia koa namako tena tsy aferina fa tena ohatrany hoe zandriko be dia be moa izy izany ara fa namako Sonia ary zay zany le olona jereo misy gasy malagasy zany fa tsy gasy misy malagasy candidat ny amin'ny Hauts-de-Seine any 5e circonscription angambany izy de misy koa malagasy any amin'ny 93 zay ngamba minimum azoko atao da de zay anjarantsika menakavy mitsakotsako sy mifandinidinika fa tena manahirana ilay toe-tsaina gasy indrindra moa fa aty indray manko misy phénomène anankiray hafa aty zany tena misy an'izany mihitsy hoe namanamana eo miarakaraka eo fa reo mifanao ratsy reo mifanao ratsy ambadika any amin'ny sehatry ny fiangonana misy zavatra tsy mandeha am'izay aloha tsy maintsy lazainy zany tompoko mba hialana amin'ny toe-tsaina gasy maro ny malagasy maniry ny te hivoatra avelao izy ianao fa rehefa te hijanona ny toe-tsaina gasy ianareo de mijanona mandram-piaona tompoko samby ho tahian'Andriamanitra veloma finaritra ary amin'ny talata indray fotoana fara-pitsy moa tsy misy mandram-piaona tompoko. Fungola bantkely tamin'ny tanànao amanao vakansy ny ambanivohitra mikilalao matiky de miara milomano ao ambany ny tantely
Madama Razafindrambonin'ny Josiane. Tsy hitako toko izany mesazy MP zany a. Tsy hitako avery eny fa ohatrany tsy amin'io ihany alefa le izy a. Ndao Izana tena tiako ny miara-milomano miaraka mitaritary ny tanàna. Tena tiako ny milalao rano eny ambany kidolona avy amin'ny tany. Dia iny fa mandalo rom-piatsena manjirony mitazana anay ary ambany. Zahay aty ambanimbany tifitra ambony mahita kosahy. Ay, efa hitako le message amin'ny YouTube ato. Ia, efa nilazaiko teo io. Tentona kely teny foana entiny bebe mamonjy mariazo. Saina zavatra lanitiny loko fotsifotsy ny fitiavana. Tena tiako ny miara-mikrima rehefa trotrika sy leon'ny basikety. Italamina nelakelatra varavohitra kateny besarety. Dia maskeri eny andavarangana eny dia mitsikely fa tsisy miteny. Indrendreo lamba miantsika eny eny manga sy maitso sy mavokely. Dia io fotsifotsy antso mitambatambatra somary ampovoany. Le dia samy maso resy fotsy tika tampona Ay, the last love outside. Any eye, love not on fire. Tena fatkatra segunda tamin'Lisea. Dia matena opposisy tamin'izay. Dia niseho idefieny ireo bandy siantifika fa ireo tinisita. Fa niteny listôzy eo ny malagasy tiolery. Fa izy eo fa matematika indrindra moka hoe fizika sy mbi. Lay profom-bary adeko mampianatra anay ka finisalahy tsy vakotsila. Ilay madama betena makrizy tsy misy masahy ajaingo zalahy. Besa mikotavy dia iolona fatratra mivony. Dia lifakay dia Andriamatoa Josy miaraka Toarimanana. Sanga mpiasanao no ataonao hoe asio resaka mpandongatra indray Fleury. Gaza mpiasanao. Mba aleo mba mifanaja kely toko amin'ny zavatra atao a. Mba misy fifanajana. Zay manko le teneny. Vao io ny teneny hoe toe-tsaina gasy dia io dia efa afo sady. Rehefa tsy ho tampin'andony. Ay, dia lasa lavitra ny sary. Dia marianiany nanahirana ny fiainana. Dia nono hoe amarana amin'ny terminal vao teo namaky lony safidy. Maka ondesy mila famezatena nefa za te ampiaraka. Tena manjany serise tsy velalala rano mahay. Fa tsy fohitsiko ny kilasy tea fitraky sy mpamanja kely tsy milay. Dia nirozako ny sipatiko azo sirina. Eo zay tsy saiko tsy haiko kozina. Kanefa ireo sondenda be tsy tiako irina. Manakina anahy tsy mila kotina.
testy aza mine aza tratrany ary aza mbavony lesy tsikany ary raisy fotsy kataponando de lasinavitransay de maranyniaine mamahirana fiay den farany tafakatrana katsoanzay ankolola mibisanandro ireraka ny saina sady reraka miaina rotoroto any fiainana tena tiako ny taksi be manaingo tsy arako ny sarany isanandro dia aleo ihany olona mibisa namilatra efa mainy masoandro falozany anksisika efa saminoniny mba samy mijoro ia mitapaporo mba samy mitakisina ka tsisy omatsiny izy eo aloha izaho ato arino retsy tanto pitsony misy mialambotsy atovy rabe se mbokany ambany ambony de misaka posy vo afaka mandeha de lasinavitransay vemonomeniainy mafinaritra ny fiainana Veloma mahafinaritra mandrapena tokoa amin'ny talata indray fotoana.